motorisantien mividy volamena manolotra anao ny logité. mitsidika iretorana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi Nousirai Tsikirai. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manolotra anao ny le JT. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny logité amin'ity zoma 20 febroary ity asainam-panajana isika anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny. Ireo olona efa nitondra firenena ihany no kandida ny bantoerana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo raha ny fanambaran'ny Sefafi androany. Vinavinaina itombony isan'ireo solom-bavam-bahoaka arakaraky ny fitombony isan'ny mponina andrasana ny vokatry ny fanisam-bahoaka farany teo. Mananika ny 20 ireo antoran-tantaratasy eny anivon'ny fitsarana manokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Ampitomboana avroeny ny solika mampiodina ireo milina mpamokatra herinaratra any amin'ireo tanàna 80 voakasiky ny delestazy hoy ny minisitry ny angovo. Mivelona amin'ny sehatry ny jony, ny fambolena ary ny fiompiana ny andro tokony malagasy saingy mbola vitsy no mampiatra ny teknika moderna. Any ivelany hiady amin'ny fanararotana aranofo ny Eglizy Masina ao Roma manomboka izao hoy ny Papa François. Ireny izany no sombony amin'ny vaovao izay arosantsika amin'ity alina ity fa izao tsika dia anaraka ny la une. Isataratsika ny vaovao amin'izao takarivo izao ny lafin'ny toedrara-pirenena miaiky ny Sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena fa efa manomboka miady amin'ny fisian'ny tsy matomanota ny fanjakana no mafisiny ireo anefa ankilan'izay fa tsy tokony hiankina amin'ny fiaviana na ny finamanana ny fanoloana ireo masoivo malagasy any ivelany. Nilaza ankoatr'izay ny Sefafi fa ireo olona efa nitondra firenena ihany no kandida ny bantoerana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Hoaratsika ny fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny misy sara safintsatovo. Ankoatra ny fanovana ny lalam-panorenana, sosikevitry ny Sefafi ihany koa ny tokony ampiasana ny vokatry ny fanisam-bahoaka farany teo ho fototra iaingana amin'ny fanatsarana ny lisam-pifidianana mba hisian'ny fiovana lalipaka eto amin'ny firenena. No mafisin'ny Sefafi na sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ankoatr'izay fa zava-dehibe ny ady amin'ny fisian'ny tsy matomanota. Ny Sefafi efa miaiky fa efa nisy fanombohan-javatra nataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Nisy olona nanao ny tsinety tamin'ny inona moa ny andramena dia efa voasambotra fa miandry ny tohina amin'izay satria tsy reny olona reny ihany. Dia eo zany tsika miandro hoe ahoana amin'izay ny tohina. Dia raha miroso amin'izay tsika dia araba soa araba tsara fa tena ady amin'ilay tsy matomanota mihitsy. Nasian'ny Sefafi teny ihany koa ny fomba tokony hanendrena ireo masoivo malagasy sy konsul izay nisorona tamin'ny toerany araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 13 febroary. Tsy maintsy iroso amin'ny fanoloana ny ambassador BDP izay nifoanana ny fanendrena azy. Tsy maintsy soloina zany ny ambassador ireny. Raha ohatra ka tena andrina ilika mihitsy ny fitadiavana ny olona tena mahay, tena mahavita an'ilay asa,
fa tsy miankina amin'le hoe inona moa zany ny fiaviana ny finamana na noatra zany ny fanendrena azy dia miroso amin'ny tsaratsara kokoa tsika zany satria amin'izao fotoana izao dia manana fahefana be mihitsy ny filoham-pirenena izy zany afaka mamoaka lalàna amin'ny alalany didy tsy volana fa izy afaka mamoaka lalàna amin'ny alalany didy tsy volana zay tsy misy parlemanta zany raha ohatra ka any amin'tsizy dia savoritaka tsika. Ny teo ihany no averina dia alefandray io fanontaniana kosa no lohatenin'ny boky navoaka ny Sefafi androany, boky 13 pejy mitahiry ny fanambarana rehetra nataon'ny Sefafi tamin'ny 2012 taona izay niatrehan'i Madagasikara ny fifidianana filoham-pirenena ary nanaovan'ny Sefafi fanamariana fa ireo olona efa nitondra firenena ihany no kandida ny bantoerana tamin'izany fifidianana izany. Fa vinavinaina ho tafiakatra 720 nisan'ireo député eto Madagasikara aorian'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy izao tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa tokony hanana solombavambahoaka roa ireo distrika manana mponina mihoatra ny 3 hetsy. Misy amin'ireo pahay lalàna nefa no tsy mankasitraka izay fanapa-kevitra izay raha ny fanadihadiana nataon'ny Jasiel Lanjarafeno sy Zorandriasalama. Distrika manana mponina latsaky ny 3 hetsy ihany no tokony hanana solombavambahoaka iray. Raha mihoatra izy dia tsy maintsy tokony roa ny député mitantana distrika iray eto Madagasikara. Misy 30 ireo distrika manana solombavambahoaka roa manirana ny faritra 20 tamin'ny fiam-potoana ny asan'ireo solombavambahoaka farany teo. Faritra Nalamanga, distrika Nambohidratrimo, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy ary fahaenina. Faritra loatra Mangoro ahitana ny distrika Ambatondrazaka, Amparavaravola sy Moramanga. Faritra Moronmani, distrika Nambositra. Faritra Nalanjorofo, distrika Fenerive-Est. Faritra Androy, Ambovombe Androy. Anosy, distrika Taolanaro. Faritra Tsimandrevana, Ampani Ouest, Toliary voalohany sy faharoa. Faritra Tsimatsinanana, Farafangana sy Fangaindrano. Faritra Tsinanana, Toamasina voalohany. Faritra Boeny, Majanga voalohany. Faritra Bongolava, Tsoromandidy. Faritra Diana, Antsiranana voalohany. Faritra Otomatsiatra, Fianaratsoa. Faritra Itasy, Arivomamo. Faritra Sava, Sambava. Faritra Vakinakaratra, Tanfotsy, Atsirabe faharoa. Ary ny faritra Vatovava Fitovonany ahitana ny distrika Manakara sy Mananjary. Tsy mbola voafaritra mazavatra ito hoe itombo satria io tarehimarika io raha pitaina ny fitombo mponina eto Madagasikara. Tsy mbola voaray ny tarehimarika ofisialy ny isan'ny mponina isaky ny distrika amin'ity taona 2024 ity. Vinavina amin'ny taona 2024 no navoaka ny votoerana nasionaly misahana amin'ny fanisana na INSTAT androany. Raha araka ity tombatombana voaray ity, itombo 430 ireo distrika anana solombavambahoaka roa amin'izao fifidianana manaraka izao. Vinavinaina itombo ray faingo aotra 300 araka izany ireo mpikambana andrafitra indray ny antenimieram-pirenena. Anampireo distrika efa voalaza ireo ny distrika Ambatolampy sy Betafo, ao amin'ny faritra Vakinakaratra, distrika Vohemara, faritra Sava, ary ny distrika Mandritsara any amin'ny faritra Boeny. Volavolan-dalàna nakatoavina indray nandritry ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ity Endry Mpitsinjarapa efana ity. Misy amin'ireo pahay lalàna no miay ihany mety ho fiantraikany izany. Dia natao tao anatiny ilay lalàm-pifidianana mihitsy hoe tsy azo jumelena intsony ny élection na inona zany na présidentielle sy législative na communale sy régionale ohatra. Natao zareo tao anatiny ilay lalàm-pifidianana dia zavatra tokony hijerevana ihany io zavatra io. Fa dia ny fotoana zany fohy loatra fa raha any amin'ny tany hafa mantsy proportionnel amin'ny isamponina ny isan'ny député. Raha tena izy zany tokony hoe député iray isaky ny 3 hetsy fa tsy hoe rehefa mihoatra ny 3 hetsy dia anankiroa. Misy conséquence ihany inge. Ilay zavatra niresahanay tamin'ny taona 2024 ianantsika androany dia izao mbola io approche hoe rehefa mihoatra ny 3 hetsy 300 000 ny habitants dia lasa anankiroa ny député. Fa ho an'ny vahoaka zany izy nenay
hatramin'ny voalohany dia hoe secrétaire de liste tsy afantaranao hoe iza ny tena député anao zany satria secrétaire de liste tsy ilay olona fidinao fa le liste. Raha tsy ahivina efa nanambara ny filohan'ny repoblika ny amin'ny tokony hanenana ireo androm-panjakana andalam-pandinihana amin'izao ny hanafoanana ny anteny meran-doolona na tsia. Andrasana arak'izany izay mety ho fandaniana sy fankatoavana ary fampiarana ny fanapahan-kevitra teny anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izay ampitombo indray nisan'ny solombavambahoaka. Mialohan'ny andraisan'ny asa matonian'ny mpampanolalana eo anivon'ny ratsam-pitsarana Dingana faharoa misana manokana ny ady amin'ny kolikoly dia nanao fianianana androany ny mpitsara Razafindrakoto Solofoery. Nambarany tamin'izany fa mananika ny 520 ireo antota taratasy eny anivon'ny fitsarana manokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Mitatitra ny vaovao Andry Lalelandriamasy misy Razafinjatovo. Antota taratasy amin'ny kolikoly misy 520 eo amin'izao fotoana no tonga ny ampelantan'ny fitsarana manokana ho an'ny kolikoly na ny PAK. Raha araka ny nambarany toy ny mpampanolalana eny anivon'ny PAK. Misy 520 ny raharaha adeliko am-behivava izay efa miandry mitsarainy ny code criminel ordinaire amin'ny pôle anticorruption. Zay zany fa mbola manomana izay code criminel izay tsika mbola miandry ny assesseur. Dia angamba volana avril na mai manomboka ny première session ny code criminel ordinaire amin'ny pôle anticorruption. Tsy nitany saina na nosokajiana izany satria vao andray ny asa nanomboka androany izy. Anomboka ny volana mai ho avy izao kosa ny fotoam-pitsarana ho an'ireo antota taratasy ho an'ny kolikoly ireo. Nolaviny kosa ny filazana fa valifaty ara-politika ny fanenjehan'ireo mpanao kolikoly amin'izao fotoana. Tsy zany mihitsy fa efa misy enquête mantsy mandeha ataon'ny mpikaroka amin'ny fanikan-dalàna amin'izy ireny dia avy amin'ny enquête iny mahatonga ny fanenjehana fa tsy resaka politika mihitsy. Nanamafy ihany koa ny mpitahiry ny tombokasem-panjakana sady ministra ny fitsarana fa vonany ady amin'ny kolikoly izy ary tsy hanavahana olona izany. Isika dia miara-mahita fa tena manenka ny service rehetra Madagasikara ny kolikoly. Ny fitsarana dia anisan'ny voakina be dia be koa amin'izany ary ny rahantsika na moa araka ny vaovao fa na transparency internationale na ny afrobaromètre dia mametraka ny fitsarana tena anisan'ny mpanao kolikoly. Ary laran'i Madagasikara dia anisan'ny tena mamenatra satria anisan'ireo pays firenena zany eran-tany anisan'ny malaza amin'ny kolikoly Madagasikara. Ny kolikoly tsy ataontsika vain-drahany miady aminy satria fanitry be pirenena izy io. Ka tsy maintsy adina ny kolikoly ary anisan'ny priorité ataontsika izany. Ary zany moa dia ao anatin'ny politique générale de l'État mihitsy zany priorité de priorité ny fidina amin'ny kolikoly ary ny fitsarana moa dia anisan'ny andraikindraikitra amin'izany hiady amin'izany. Ka tsy jerena tavan'olona na mpitsara izy na avocat izy na huissier izy na mpandraraha izy ka tratra amin'izany dia hiaran'sazy ary tena hiaran'sazy tena endina tokoa satria tsy anaovana hitadama ny fanenjehana amin'ny mpanao kolikoly eto Madagasikara. Androany nanao fianianana eo amin'ny toerany toy ny mpampanolalana eny amin'ny fitsarana manokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly ny mpitsara Razafindrakoto Solofoery. Ankoatra azy dia natanteraka ny fiainana koa ireo mpitsara hitanany toerany filohan'ny fitsarana ambony amin'ny Fianarantsoa Mahajanga ary mpanolotsaina avo eny amin'ny fitsarana tampony eny Anosy. Ny lafin'ny fandriampahalemana ny resaka angovo ary ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny Sokoto isan'ny ho hitantsika ireo rehefa avy eo ao anatin'ny actu fa izao dia hiato kely ato anatin'ireto dokam-barotra ireto. Tafaverina soamantsara ato anatin'ny logité isika no izantsika ny fotoana ny lafin'ny herinaratra ny farana androany ny herinandro ny angovo ny voakandroany ihany koa ireo vahaolana maritra amahana ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama. Fekevitra maro no tapaka taorian'ny dinika ny arahan'ny ministeran'ny angovo sy ny Jirama ary ireo mpiara-miombonantoka aminy nandritra izay 5 andro izay. Mamitina izany amintsika koa sy Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Ho famahana ny fatapahana lavareny dia mitoy ny fepetra vonjimaika efa noraisiny hoy ny ministry ny angovo. Ankoatra n'Antananarivo dia ho ampitomboina avoroeny ihany koa ny solika mampiodina ireo milina mpamokatra herinaratra any amin'ireo tanàna 10 voakasiky ny délestage hoy ny ministry ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo androany. Ankoatra io dia nambarany fa nanaiky ny fifanarahana vaovao izay napetraky ny ministera ireo mpiara-miombonantoka rehetra mamatsy herinaratra ny orinasa Jirama.
mpandraraha iray no fantatra fa nandahy izany. Io fomba vaovao io zany dia ilay ataontsika hoe coup complet, zany hoe amin'izao fotoana izao misy isan-karazany be dia be ireo contrat ireo ary manahirana tokoa. Ny proposition nataonay amin'izareo dia coup complet, zany hoe zareo mikarakara an'io groupe io, zareo mpanao entretien ny groupe io, zareo mpamaty solika ny groupe io, dia ny jirama zany vidiny jiro izay amikarana. Notsindrin'ny ministry ny Angovo mazava tsara ihany koa tao anatin'ny lahateniny fa manomboka izao dia tsy maintsy mandoa vidin-jiro tahaka ny olon-drehetra ny ministera isan-tsokajiny. Mitentina 12 miliara ariary mantsy amin'izao fotoana izao ny fitambarany vidin-jiron'ny ministera rehetra izay tsy voaloha. Fe-potoana nomen'ny ministra ny tokony andoavan'ireo ministera izany amin'ity taona ity. Tsy mety raha tsy mandoa ny vidin'ny jirony ny fanjakana dia avy eo voatery mandoa subvention amin'ny jirama, zany ve dia oralina. Ianao zany tsy mandoa dia avy eo ianao voatery mandoa subvention. Tokony mandoa arak'izay tokony ho izy tsika. Ny farana androany ny herinandron'ny Angovo izay namoana ireo fehi-kevitra rehetra ireo. Taorian'ny dinika ny raha ny ministeran'ny Angovo sy ny Jirama ary ireo mpiara-miombonantoka rehetra mamatsy solika ny Jirama. Fa miaina sy mivelona amin'ny sehatry ny jono, ny fambolena ary ny fiompiana ny andro tokony malagasy. Saika mbola teknika nentim-paharazana nefa no ampiasain'ireo tantsaha any amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny tsy fahafantaran'izy ireo ny teknika moderna. Tanjona amin'izao fotoana izao ny tondrana rivo vaovao entina mampiroborobo ireo seha-piariana telo ireo eto amintsika. Ny volana May avy izao ary no hisy hetsika ampionana ireo mpisehatra sy ireo liana amin'izany. Mitatitra ny antsipiriam-baovao i Miora Miarzatofo sy Kasambola Manana. Saika mivelatra amin'ny tontolon'ny fambolena na ny fiompiana ary ny jon'ny atsasa manilan'ny malagasy. Olana nefa ny avitsian'ny teknisianina manampy sy manoro ary mampita ny tombony be azo amin'ireo sehatra ireo any amin'ireo tantsaha. Vokany misafidy ny irona amin'ny nentim-paharazana trany ireo mpisehatra ireo na ireo tantsaha. Raha tsy hiteny afa-tsy ny fiompiana fotsiny anefa dia betsaka ireo paikady efa misy eto amintsika entina mampitombo ny vokatra. Dia anisan'ny teknôlôjia nentina hiteto dia ny fampitana ny atao hoe management, ahoana ny tena fomba fiompiana amin'ny cycle court, zany hoe ireo fiompiana aingam-piodina tahaka ny akopanatody lava, ny poulet de chair ary ny kisoa. Efa nahitana vokatra ireo ary rehefa maro ny tantsaha no nahazo tombony tamin'izany. Ho avy izay hitondra expert hifampizara amin'ny tantsaha hisy conférence hoentinay ary isan'ny koa fitaovana vaovao fitiliana ny kalitao ny sakafo. Arak'izany dia betsaka ny azo trandrahana amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono saingy sakana ho an'ireo tantsaha ny tsy fahafantarana ireo teknika vaovao. Voapirofo raha teo fa isan'ny mampitombo ny arikarena faobe eto Madagasikara ireo lafiny telo ireo. Ya, ny sifra farany tamin'ny 2015 moa zany atao anatin'ny PSEP dia 23% ny PIB zany ny représenté ny tontolo ambanivohitra. Izy io zany dia misy croissance eo amin'ny 2,5 à 2,6 par an eo tamin'izany fotoana zany. Ny sifra farany moa mbola tsy ananana fa tamin'ny 2015 aloha zay lazaina anareo zay. Zany hoe manana anjara lehibe zany aloha ny fiompiana sy ny fambolena raha araka ekonomika zany. Mefa ny zany dia tadidintsika koa fa ny 9% ny malagasy zany dia misehatra ao anaty misehatra na mivantana na tsy mivantana zany ao anatin'ny fiompiana, fambolena ary ny jono. Asongadina ao anatin'ny hetsika iray nampitondraina ny lohateny hoe fitsena be ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena ny fifamenona eo amin'ireo sehatra telo ireo. Azony ny mpitsidika ihany koa mizaratra kefa sy fiofana maimaimpona izany hetsika izany. Ahitana mpampiranty maro avy any ivelany izany andiany faraka 12 izany. Aritra efatrandro ka ny 30 May hatramin'ny rojona etsy amin'ny Kanjamaki Andota Penaka.
Teo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana dia nahitana vokatra manerana ny nosy ny fametrahana ny paikady vaovao dia ny police de visibilité santionana amin'izany ny nafana ny sambotra andianjiolahy sy ny fandravana tambazotra iray amin'ny alatra moto sy fiara tany Tomasina sy ny faritra hafa nafana ny soroka ny fitsaram-bahoaka ihany koa ny fametrahana ny police de visibilité teto Madagasikara araka ity fanadihadiana manaraka ity. Naombo ny polisy pirenena ny fametrahana ny police de visibilité manerana ny Madagasikara. Tahak'izao mantsy ny vokatra ho an'ny isam-paritra nanomboka ny 2 febroary ka hatramin'ny 2 febroary taona 2024. Ho an'ny Tomasina vary tamin'ireo andianjiolahy 12 tao an-toerana no tratra. Teo ihany koa ny fahatrarana lehilahy iray izay nanao asa ratsy izay fanolanana vehivavy, fandravana ny tambazotra alatra moto sy ny maro hafa. Ho an'ny tany Toliara, teo ny fahazonany basy vita gasy iray, jiolahy anankiroa ihany koa no lavin'ny bala ary 5 no voasambotra velona tamin'ny fanafiana tao an-toerana. Tao anatin'ny fametrahana ny police de visibilité ihany koa no nahatrarana basim-borona miisa 3, ody gasy roki-tapo tao amin'ny faritry Menabe. Tany Antsiranana indray izay matetika nitrangana fakana geriny dia fantatra izao fa efa tratra ny polisy ireo olona roa adonikotrika izany. Ho an'ny tany Fianarantsoa ihany koa no nahatrarana kamion nitondra rongony folo lasaka, 40 kilao kosa ho an'ny Mahajanga. Ary jiolahy anankiray no maty ny polisy teny Tsinondrano. Olona 7 mampiaya no nanaovana fanadihadiana sy fisavana. Olona 5 mpanao varotra rongony no nikatso. Manaraka an'izay dia natatra olona 9 ihany koa tanatin'izay fidinana foton'izay ary fiaraha-miasa amin'olona. Olona 9 no nahitondra vonjomaika no resaka halatra. Ary ny tena anisan'ny zava-dehibe raha ho an'ny avavadrano manokana ohatra dia fitsaram-bahoaka anankiroa no voasoroka tamin'ny alalan'io politikan'ny police de visibilité io. Anatsara ny fomba fiasa-trany ny ministera ny filaminam-bahoaka mba ahafahana manatratra ireo jiolahy. Anisan'izany ny fanatonana ireo lehibe ny fokontany ijerena ireo faritra feno mpangalatra eto Madagasikara. Dia iamafy zany ary izotra any amin'ny resaka fanentanana eny anivon'ireo toeram-pampianarana isan'ambaratongany sy ny eny an-dalambe. Dia isy ihany koa ny fangatahana fiaraha-miasa amin'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra. Dia mizotra mitohy miamafy hatrany ny ezaka ataon'ny eto amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Mahatratra 700 any ho any ireo olona nampahafantarina ny andraikitry ny polisy mba ahafahan'izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fandefasana vaovao. Fanankalazana androany ny daty nahaterahan'ny Baden Powell ilay filoha mpanorona ny scoutisme maneran-tany. Miisa 110 eo ireo scout manerana ny nosy ary isan'izany ny Tily eto Madagasikara izay nanao hetsika manokana hanamariana ny androany tamin'ny alalan'ny fizarana tohana ho an'ny mpiandraikitra ao aminy. Fanadihadiana tanteriny Domonda Randrinarivo sy Zora Ndretsalama. Tsaron'androany 20 febroary ny daty nahaterahan'ny Baden Powell izay namorona ny scoutisme. Ny tanjona skoto maneran-tany dia ny amolavola zazalahy sy zazavavy ho tonga olombanona, andry ny fianakaviana ary vavolombelon'i Jesoa Kristy. Eo amin'ny fanatanterahana izany dia mila atosika ireo mpiandraikitra na antsoina koa hoe chef na cheftaine. Izy ireo mantsy ho manabe ireo ankizy ao anatin'ny fitaizana skoto. Ny zara-boky toana sy kapila mangirana mirakitra ireo torohevitra rehetra eo amin'ny asa fiandraiketana androany ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Tily eto Madagasikara. Ireo toanareo dia nomena ireo mpiandraikitra manerana ny nosy. Tsara ho fantatra fa misy 10 alina union scout maneran-tany. Ny ao anatin'ilay tohana dia misy zavatra isan-karazany. Misy boky ohatra ho amin'ny mpiandraikitra araka ny voalazako teo. Manoro azy hoe ahoana ny fomba hanabeazana ireo tanora ireo. Manoro azy hoe ahoana ny fomba hanangana fandaharana. Satria ny fandaharana momba fanabeazana ny éducation dia mila alama, mila rindran-dama samihafa. Dia zavatra isan-karazany marobe zany ny ao anatiny ao. Olona anisan'ny miavaka eo amin'ny fiarahamonina ny skoto. Manamarika azy ireo ny fiarovany ny biby sy ny zava-maniry
ny fanaovany asa soa sy ny fahaiza-miaina amin'ny zava-misy. Fantatsika fa ilaina ny fanabeazana eto Madagasikara, ilaina ny olona mahalala fomba, ilaina ny olona matsilo saina, ilaina ny olona tsy tety bien pleine fotsiny feny fa tena hoe fanabeazana ny olom-pirenena ho vanina ka dia miainga avy amin'ireo tanora tsika ireo raha hampandroso firenentsika dia ireo tanora ireo no mila kolokoloina. Raha ny eto Madagasikara manokana dia ahitana skoto zazalahy toy ny tily, antily, kiady. Misy ihany koa ny skoto zazavavy toy ny mpanazava, kiady ary fanilo. Nanao fanamiana skoto avokoa izy ireo androany ho fanamarina ny andro naterahany Baden-Powell. Lafim-baovao hafa kosa indray misy ny fiofanana tanterahany orinasa base tulear itsinjovana indrindra ireo tanora tsy anasa any an-toerana ka isan'ny mahazo tombontsoa amin'izany ireo commune voakasiky ny fitrandrahana fasimainty izay ataony base tulear. Arahantsika avy hatrany ary ny sary fampahafantarana izay. 10 mahery ireo tanora ny soratra anarana amin'ilay fiofanana rakasa avolenta omeny orinasa base tulear. Fiofanana mikasika ny fitantanana, informatika, kirakira, nahandro, eo ihany koa ny lafin'ny fanorenana trano, fanaovana soudure, fitondrana fiara vaventy sy ireo milina ampiasaina amin'ny fitrandrahana ary ny maro tsy voatanisa. The training courses will be run by Base Tulear to help people from our project area build skills for construction opportunities later in the year. And we have conducted this registration process in each of the 5 communes impacted by our project, Chansia and Kilamalinki, Balalanda, Maramianj and today Tulia. No amafisin'ny ty tombona ndraikitra misahana ny olona eo anivon'ny orinasa base tulear ity fa ahazo tombony amin'izany ireo tanora maro anisa tsy anasa eny anivon'ireo commune voakasika mivantana amin'ny fitrandrahana fasimainty ka sain'ny orinasa base tulear atao. Ary efa miroso mankany amin'ny fanorenana ireo fotodrafitrasa fototra ilaina amin'ny fitrandrahana ny orinasa amin'izao ka ireo asa mifandraika amin'izany no anomezana fiofanana azy ireo. Dia hitako aloha milamy ny manampy amin'ny olo tsy manatsaika efa zany dia hoe manentana mampanao formation dia sora bevata zany anjozy manao maimaimpona resaka formation. Mahafinaritra aloha laha ohatsy fijerevan'izao atany base tulear mahafinaritra ary matoa iny an'izao maro zany le tanora avy na olo be avy zany tena ilagna mihitsy raha ty zany. Mahatonga hangataka izay fanofanana zay soa mba hahay rahay rahay tsy mahay tulungi fijalia amin'ny fisiakata somba ihanatsy. Tamin'ny commune Ambonivohitra Tulear no tena maro anisa tamin'ireo nanatitra antotan-taratasy. Nisy amin'izy ireo ihany koa no efa nahazoazo taona sy salantsalany. Aorian'ny fiofanana omena azy ireo dia ho afaka hiasa avy hatrany ireo izay efa vonona hiasa. Marina ihany koa fa tsy andavam-bola ny fiofanana. Fampitondratsika lavitra amin'ny alalan'ny fijerena horonan-tsary hatrany ny plaza eny Ampefilo ampahafantarina antsika araka izany ireo horonan-tsary andeha rampiso ny maraina manomboka amin'ny 10 ora no andeha ny Ralpha 2.0 amin'ny endriny 3D. Manarak'izay dia misy ihany koa ny horonan-tsary amin'ny 12 ora atoandro dia ny Dragon 3 ary tsy ho tapitra ny fandefasana izay sarimesika izay raha tsy ny hariva araka ity fandaharam-potoana tolotra miora miarazatovo sy kasambola manana amintsika ity. Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis. Moi je le sais. Tsy tapaka hatrany ny fandefasana horonan-tsary etsy amin'ny plaza Ampefilo. Raha mpitso dia mbola telo sosina be izao ny horonan-tsary andeha eny an-toerana. Hita ny tapany hariva ny Alita Battle Angel amin'ny endriny 3D manomboka amin'ny 4 ora sasany hariva. Je ne reste pas passive en présence du mal. Averina ho an'ireo nangataka ihany koa ny Ralpha 2.0 ny sabotsy hatrany amin'ny 10 ora maraina sy amin'ny 2 ora hariva. Horonan-tsary izay natokana ho an'ny rehetra io. En ligne. Fanomezana fahafaham-po hatrany ireo tsy afaka raha tsy ny atoandro kosa dia ny hoezahany plaza Ampefilo hatrany ny andefa horonan-tsary ny atoandro izany hoe amin'ny 12 ora atoandro raha mpitso no mandeha ny Dragon andiany fahatelo etsy amin'ny plaza Ampefilo. Tu n'es rien sans ton dragon.
mariana fa 10,000 ariary ariary monja ny sara-pijerena ireo ronan-tsary vaovao be miisa 3 ireo. On chasse. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Vous avez commis la pire erreur de votre... Famitoetra ihany koa ny fanomezana fahafampo atsika rehetra izay mankafy ny K-pop, ny manga ary ny anime satria dia nahatonga entana vaovao marobe ny Egyo Shop izay ho ampahafantarina misimisy amintsika ato anatin'ity sary manaraka ity. Vao miditra ato amin'ny tranombarotra Egyo Shop ianao dia ireto zava-baovao marobe ireto no miandrainao ato. Indrindra ho an'ireo izay mpankafy ny K-pop, ny manga ary ny anime. Miezaka hatrany izy ireo mampifanaraka izay malaza na tendansa any ivelany ho antsika eto Madagasikara mba tsy ho diso anjara amin'izany. Raha ny arrivage no resahana ny momba ny K-pop dia marobe ireo te hanjifa an'izany article sy godisy momba ny BTS sy ny Blackpink izany. Ireo BTS sy Blackpink ireo anisan'ny tarika koreana tena malaza amin'izao fotoana izao ary misy karazana article be dia be an'ireo groupena ireo ato amin'ny Egyo Shop. Ankoatran'izay ihany koa ny resaka manga sy anime kosa dia ireo anime fanta-daza toy ny Naruto, ny Dragon Ball Z, ny One Piece sy ny Tokyo Ghoul dia marobe mihitsy ireo article vaovao be izay hitanao ato aminay miaraka amin'ny entana taloha izany mbola hita hatrany fa ny arrivage ihany koa dia vao mafana be mihitsy. Vokatra vaovao no sady tsara kalitao ary natao an-drehetra no ato amin'ny Egyo Shop. Marina moa fa mora dia mora ny entana ato amin'ny Egyo Shop satria ariary monja na hoe 1000 ariary na 5000 francs dia efa mahazo entana ato aminay, izany hoe manana an'izay ianao dia efa afaka mitondra entana soma tsara mandeha mody. Marina fa misokatra isan'andro manomboka ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ny tranombarotra Egyo Shop ety Akorondrano. Amin'ny 7 maraina dia efa misokatra ho anao ny tranombarotra ary tsy mihidy raha tsy amin'ny 5:00 dia manentana antsika rehetra izany ho avy sy ho tonga na ny tanora na ny ray aman-dreny ihany koa satria marobe ny ankizy mpankafy an'io kolontsaina io amin'izao fotoana izao tongava aty amin'ny Egyo Shop fa misy an'izay ilaina rehetra ato na atao cadeau na atao décoration koa marobe mihitsy ny zavatra rehetra momba an'izay resaka K-pop sy manga sy anime izay dia hitanao ato amin'ny Egyo Shop avokoa na ny fanaovana déguisement ihany koa, ny article fanaovana déguisement dia misy ihany koa satria efa ho avy ihany koa ny Mardi Gras Atsoaty. Atsidika ety Ampamaranana fa ety Akorondrano akaikin'ny Dreaming no misy ny Egyo Shop. Dia izay ihany koa no mampita antsika amin'ny maresaka any ivelany. Nanambara ny Papa François Omaly nandritra ny fanokafana ny fionam-ben'ny évêque fa hiady amin'ny fanararaotana aranofo ny Eglizy Masina ao Roma manomboka izao. Izany fanapa-kevitra izany dia noraisina ny alakamisy teo tany Vatican. Ho arantsika ny votoatim-baovao. Le pape François a réclamé des mesures concrètes lors du premier sommet. Nanapa-kevitra ny Église catholique ao Roma ny andraitanareo olana samihafa sedrainy. Ireto farany izay matetika afempenina satria mitsipaka tanteraka ny lalàna sy ny fomba fanao ato anatin'ny Église Masina. Niteraka fanambaraka ny Église anefa izany indrindra atao Frantsa. Contro il peso della responsabilità pastorale. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia mijery antsika avokoa. Noho izany dia miandry fanapa-kevitra avy amintsika izy ireo. Miandry mba omena sazy ireo izay mandika ny lalàna. Miandry ihany koa mba ho fipetra-tena andaitra sy ahitana vokatra no raintsika. Da predisporre. Ny andro voalohany omaly dia fionana teo amin'ny évêque, cardinal sy pretra ary ny papa. Misa sy 10 ireo mpandray anjara. No inona nandritra izany ny zavatra niainan'ireo niara ny fanarotana aranofo. Blessure de la récente crise. Nampitamberiny indray ireo lasa tena nandratra ny fo iny ny tranga iny. Nampiseho indray ny fahotantsika sy ny fahalementsika. Ireo izay niara ny fanalam-baraka dia tena mila manamafy ny finoany. Et de notre péché. Ny andro zoma kosa dia fotoana iray ahafahana mizareo andraikitra saniny tsirairay. Tena miasa saina mikasika ny ho avy ny finoana izay ka tokony fantatry ny komity mandinika ny finoana izany. Mila mba maka anay ho toy ny namana izy ireo fa tsy toy ny fahavalo. Tsy fahavalony ankizy sy ny tanora ny Eglizy. Andraintanina azy ireo izay ary aro azy.
Nous les accueillerons avec franchise et humilité. Ao Pologne amizao dia misy pretra iray antsoina hoe Henryk Jankowski izay nalana tamin'ny toerana mampirehetra azy noho izy vororoy ho nanao fanarotana ranofo. Anisan'ny fanapa-kevitra noraisina voalohany izany. Fa ny fanandro natao karabobo any Venezuela ny miaramila ny Nicolas Maduro sy ireo venezueliana mpanohatra azy. Nisy ny fanakanan-dalana izay nanimbatsembana ny fifamoivoizana ireo fiara lehibe mitatitra fanampiana ho any ireo venezueliana tao San Cristobal. Horantsika ary ny sary fanazavana izay. Ny filoha venezueliana amin'izao Nicolas Maduro dia tsy mety maiky fa mandalo krizy ny firenena. Nosakanany arak'izany ireo endrika fanampina mety iseho eo ihany koa ny fanodiny ny faritra mampifandray Brezila sy Venezuela. Ho ampiariny ihany koa izany eo amin'ny faritra manasaraka amin'ny Venezuela sy Colombia. Mezaka ny anakanay tsy ho tonga ny San Cristobal ireo miaramila ireo. Adin'izy ireo fa mpangalatra eo rovan'io. Olombelona ireo mila fanampiana ireo. Ny nona mitranga dia anaterana sakafo sy fanafody amponina. Fehizany lazainy Juan Guaido. Como lo dijo nuestro presidente, la frontera terrestre con Brasil. Itsankilany Juan Guaido dia niala tao Caracas ka lasa nizotra ao Colombia. Ity farany moa dia niaraka tamin'ireo mpikambana nivon'ny parlemanta. Tsy maintsy ho tonga ao Venezuela daholo hatramin'ny alahady izao ireo fanampiana ireo raha nifilazany Juan Guaido. Hikarakara fampisehoana goavany Richard Branson ho fanohanana an'ireo venezueliana pombany Juan Guaido ireo. Richard Branson dia mpanohy fefy Britanika. Telo zato metatra miala ny toerana anaovana fampisehoana io no anaovan'ny gouvernemanta Maduro fampisehoana lehibe ihany koa. Ianao anaty korotana tanteraka izany ny venezueliana mandrity farany herinandro ity. Dia izay ny actu fa mialohany anarantsika ny zanam-pandarana manaraka dia andeha ho tsahivina amintsika vetivety ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Notaterina amintsika tao anatin'ny actu ny fanamariana avy amin'ny CFAFI izay milaza fa olona efa nitondra firenena ihany ny kandida ny bantoerana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Vinavinaina itombony isan'ireo solombavambahoaka arakaraka ny fitombony isan'ny mponina andrasana ny vokatry ny fanisam-bahoaka farany teo. Mananika ny 5 ireo antota taratasy eny anivon'ny fitsarana manokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Amin'ny fitombona avroeny ny solika mampiodina ireo milina mpamokatra herinaratra any amin'ireo tanàna 80 voakasiky ny délestage hoy ny ministry ny Angovo. Nentina antsika tao anatin'ny actu ihany koa fa mivela amin'ny sehatry ny jony, ny fambolena ary ny fiompiana ny andro tokony ny malagasy saingy mbola vitsy no mampiatra ny teknika moderna. Reto kosa indray ary no miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoan'ny LGT. Zazalahy kely marary maso any Tomasina mila famonjena no entina amintsika ao anatin'ny SOS efa nalana ny masony havanana noho ny aretina saingy mitatra amin'ny ila masony havia indray izany izao. Ny fahalalan'ny olona ny antsoina hoe kilowattheure kosa no entina amintsika ao anatin'ny Oyanao. Ary hoanike ny asika ao anatin'ny insolite hijery ramatoabe 20 taona ikuizana amin'ny fahaizany manamboatra autoradio sy fanamafisam-peo. Iarahantsika mijery reny rehefa aveo fandelo anaraka ireto dokam-barotra ireto vetivety.